faly miarabantsika rehetra atao amin'ny misy ny xylotechnie SAFORE zany misy atsika izao. Ireo zany le collection hazo noresantsika tanatin'le vidéo andro vitsivitsy lasa zay. Izao zany ny fandehan'ny asanay amin'ny recherche. Voalohany aloha mijery hoe inona ny problématique de recherche ilain'ny Madagasikara. Arakaraka ny zavatra hita any fotony na ny zavatra iresahana amin'ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny ala sy ny hazo. Jerena avy eo any amin'ny bibliographie hoe innovant ve zany idée zany sa zavatra tsy original. Raha hita hoe innovant dia mitohy mitady financement zany any amin'ireo partenaires techniques et financiers na eto an-toerana na any ivelany. En parallèle koa miezaka manampy foana ny mpianatra ahita bourse d'études ahafahany mivezivezy Madagasikara sy ny any ivelany. Orinan'izay dia mila maka an'le échantillon de bois any an'ala amin'izay. Io arakaraka le sujet de recherche ny angedan'le échantillon alaina. Indray mila manapaka hazo mihitsy fa dans la mesure du possible izahay dia miezaka hoe tsy hanapaka hazo fa matetika échantillon ohatran'ny tony no alaina ihany izay tsy manimba an'le hazo. Tony atao hoe karaoty, mampiasa carotteuse zany dia amin'ity no miasa. Alohan'ny andehanana terrain dia mila mangataka autorisation any amin'ny ministère isa-tokony dia izay vao mandeha makany amin'ny terrain makany izy tony. Rehefa tonga ao amin'ny laboratoire zany ireo échantillon avy any an'ala dia usinena amin'ny format izay ilaina arakaraka ny norme. Ohatran'izao zany le échantillon iasanay dia mila ampidirina anatin'ity antsoina hoe enceinte climatique ity ahafahana manao humidité no 12% tsy manimba an'le hazo akory no manapaka an'izy tony. Rehetra izao palissandre sy bois de rose. Rehefa mivoaka enceinte climatique 12% ireo hazo dia afaka miditra amin'ny caractérisation ny propriété amin'izay. Misy karazany maromaro ireo propriété afaka mesurena ao amin'ny laboratoire. Voalohany indrindra dia ny densité zany hoe ny avesatry ny hazo. Io moa dia matetika corrélé amin'ireo propriété hafa. Misy koa ny propriété mécanique zany hoe ny hamafin'le hazo raha ohatra ka ampiasaina amin'ny structure le izy. Misy ny propriété physique ao anatiny ny retrait. Fantatritsika moa fa miovaova ny angezan'ny hazo arakaraka ny humidité ao amin'le trano dia jerena zany hoe 4% ny fiovaovan'ny angezan'le hazo iny. Afaka manao ihany koa zay caractérisation propriété chimique zany hoe quantité ana cellulose extractible lignine. Afaka mijery ny durabilité naturelle ny hazo. Fantatritsika fa ny hazo sasatsasany raha ampiasaina any ivelany dia mety attaquer-ny champignon na ho an'ny bibikely dia mampiasa ny dispositif d'essai au champ zahay zany hijerena ny durabilité naturelle. Afaka mijery ihany koa ny propriété énergétique an'ireo charbon ary manao ny identification ana espèce. Rehefa vita ny caractérisation laboratoire dia manao ny traitement des données amin'izay mampiasa ny statistique sur le logiciel samihafa dia avy eo mahazo résultat. Reny résultat reny d'un point de vue scientifique dia zahanay foana publiena amin'ny journaux internationaux à comité de lecture ary ihany koa mandray anjara izahay amin'ireo conférence nationale na internationale mba ahafahana mizara ny résultat de recherche an'ity amin'ny côté opérationnel indray. Dia voalohany matetika izahay mikarakara atelier izay arahana amin'ireo mpisehatra rehetrarehetra ahafahana mizara ny résultat de recherche. Indraindray koa manao expertise izahay. Tsy ohatra nanao identification ana grume tanatina conteneur tany port de Tomasina izahay niaraka tamin'ny DBEV. Nisy ihany koa ny fanoratana ny manuel d'exploitation forestière niaraka tamin'ny coopération allemande sy ny ministère ny environnement. Nanao ny étude ny qualité ny charbon amélioré niaraka tamin'ny CIRAD sy ny projet AZA. Jery ny qualité ana foyer amélioré zany hoe fatana mitsitsy ny projet AZA etc. Misy koa ohatra ny formation izay karakarainay. Ohatra ny formation momba ny hoe identification des essences niaraka tamin'ny trafic ho an'ireo douanier, gendarme, mpiasan'ny projet samihafa. Nisy ohatr'izay koa fanondronana natao niaraka tamin'ny autorité scientifique CITES. Nanao formation momba ny aménagement forestier durable niarahana nikarakara tamin'ny Africa Museum Belgique. Ankoatran'ny recherche dia fampianarana koa zany ny asako ao amin'ny M1 Master 1 mention foresterie environnement ary ao amin'ny licence professionnelle production et construction bois eto amin'ny agro. Marihako moa fa io licence professionnelle io
dia formation vao créenay roa taona lasa izay niaraka tamin'ny Institut supérieur de technologie ST Antananarivo. Hitanay hoe tsy ampy ny technicien izay mafy izany fanamboarana trano hazo izany manaraka ny norme dia niara-ny asa izahay izany ka izay ato amin'ny agro no manome ny compétence resaka matériaux bois dia ry zareo amin'ny ST no manome compétence complémentaire aminay dia ny construction sy ny génie civil. Dia ao amin'io licence professionnelle io nieritreritry izay hoe tsara raha mba misy TP betsaka satria amin'ny maha-professionnel azy dia tokony afaka miasa ilay mpianatra vao vita ilay fianarana. Dia eo zany izay nieritreritry hoe andao i-créer projet manao construction en réel sur chantier. Dia créer an'ilay hoe projet chantier école izahay. Io chantier école io dia iarahanay miasa amin'ny agence universitaire de la francophonie izay manome ny financement ary koa iarahanay amin'ny CNEF BTP sy ny lycée technique génie civil Mahamasina. Ity ny plan an'ilay chantier école, salle de classe ray sy bureau ray izy io. Multimatériaux ilay trano fa bien entendu ossature bois ilay izy vita amin'ny lamellé collé de pin. Amin'ny maha chantier école azy dia ny mpianatra no miasa eo amin'ilay izy anaovany TP miaraka amin'ireo mpampianatra. Ny mpianatra avy ao amin'ny école supérieure du bois au Nantes no nanao ny conception, calcul de structure ary nanao maquette 3D. Ny mpianatra avy ao amin'ny lycée technique Mahamasina, Toamasina sy Mantasoa no nanao ny topo, nanao ny maçonnerie, électricité sy finition. Ny mpianatra avy ao amin'ny lycée technique Mahamasina sy ny avy ato aminay licence professionnelle production et construction bois miaraka amin'ny ST no manao ny resaka hazo na ny usinage any amin'ny atelier na ny pose eo amin'ny chantier. Marina moa fa io chantier école io dia mbola tsy vita fa mijanona ilay izy noho ny Covid-19 amin'izao fotoana fa mananteny izay fa mba hiverina atsy ho atsy.